Mbola izany amin'izay lafiny fampianarana izay hatrany kosa isika na dia maro aza ireo sekoly tsy miankina izay efa nanomboka nianatra tamin'ity volana septambra ity dia mbola maro kosa ireo ray aman-dreny izay mbola tsy nahafeno ny fitaovam-pianarana manontolo ny zanany entin'ny Ravakandriamanalina sy Mamy Rasoana avy amintsika. Maro amin'ireo ray aman-dreny mpianatra no tsy nahafeno manontolo ny fitaovam-pianaran'ny mpianatra tamin'ny fotoana nanombohan'ny fampianarana ho an'ireo avy amin'ny sekoly tsy miankina izay efa niroso tamin'izany hatramin'ny fiandohan'ny volana septambra ity. Amin'ny fotoana anaovana ny fisoratana anarana dia misy hatrany ny lisitry ny fitaovam-pianarana omen'ny sekoly ireo ray aman-dreny ary ny voafaritra ao anatin'izany avokoa ireo fitaovana tsy maintsy hananan'ny mpianatra tsirairay avy. Noho ny fiakaran'ny vidim-pianana dia maro amin'ireo ray aman-dreny mpianatra no mividy kelikely ary vao niditra ny zampotoana ny fialan-tsasatra dia efa nanangona izany izy ireo. Misy ihany koa nefa no efa nametraka lamina manokana toy ny fanangonana ny vola tokana amin'ny fidiran'ny mpianatra ary mividy manontolo ny fitaovana avy eo. Iray amin'ireo ity raim-pianakaviana ity. Fanangonana zany dia fitaovana zay ohatra hoe tamin'ny herinandro zao ny devoir sy ny écolage dia amin'ity zay zany mba fitaovana ately. Dia ankizy anangonana fitaovana io roviny izy miditra dia ny anareo ny fanaovana anazy trano dia miaraka amin'ny dina zay fitaovam-pianarana zay classe de seconde izy la première tonga dia vidiana ho azy manokana dia ankizy amin'ny taona fahafolo no nanaovana fanomanana amin'ity fidirana amin'ny taom-pianarana 10 enina ambin'ny folo sy roa arivo ity ary iray etsarara no ilaina ho amin'izany. Raha miampy ny saram-pisoratana anarana sy ny saram-pianarana dia tafiakatra hatrany amin'ny 2 etsarara ny fandaniana nataony ity raim-pianakaviana ity satria tokoa mantsy dia amin'ny sekoly tsy miankina no mampianatra ny zanany izy. Ho an'ity raim-pianakaviana iray ity izay mampianatra zanaka amin'ny petite section dia manodidina ny 5,000 ariary natokana amin'ny fitaovam-pianarana ary 4 alina ariary kosa ny sarany fisoratana anarana sy ny saram-pianarana. Natsapany fianany fa efa mividy mpanjifa ireo mpivarotra ny fitaovam-pianarana noho ny fisian'ny fampiakarana ny vidin'ny fitaovam-pianarana izay. Ny kahie moa ny tena nahatsapana izany. Vidiny aloha dia misy fiakarana vidiny rapport maharay zao ohatra ety zao lasa niakatra raha tamin'ny atao zao tena 10 000 namarotanay zao zao dia lasa 15 000 17 lasa tany amin'ny tapatapaka volana aogositra tany ho any nanomboka nahatsapany ireo ray aman-dreny izay mividy tsikelikely ny fitaovam-pianarana hoy ireo mpivarotra.